niditra tao anaty kalesy volamena izahay fa andeha voyage lavitra any amin'ny toerakafa tena velom-panantenana nanontany indray aizany tranoko any isozy ireo anjely ohatra ny mbola eo am-panamboarana ny fototra fa miainga amin'ny fanitarana fa maninona mbola eo andalam-panamboarana ny tranoko fa maninona aho no ataonareo ohatr'izao anisan'ny sisa velona tamin'ny ady lehibe tany Korea aho efa namitoko ny any mba tranoko mba nananganako trano fivavahana na zakapino 5,000 nanoratra boky mikasika ny fanahy masina aho ary io boky io dia anisan'ny be mpividy indrindra ary tamin'ny vidin'ireo boky ireo no nahafahako nanorina sekoly laika ary izany sekoly izany dia namokatra 700 pastera nandritra fotoana ny tantanako toerana fitezana be antitra nanome vatsim-pianarana ho an'ny ankizy mahantra ny oatra ny 700 nanorina trano ho an'ny manany tena izany rehetra izany dia volabe no nentinanana tamin'ny fanatanterana izany rehetra izany koa maninona ny tranoko no mbola vao eo andalam-panamboarana tena nangitakitaka aho namaly ahentitra ireo anjely tena tsy mendrika nipetraka amin'ny trano tsara taresy tonga lafatra aty an-danitra ianao satria ianao matetika no andraindray ny olona matetika rehefa mahavita na manangana zavatra tsara dia ianao no hitan'ny olona ka andriandrianina dokadokafana manaiky sy mandray izany fandokafana sy fanaindraindrana izany ianao any ka misy fiantraikany amin'ny asa ho anao ka manataraiky ny fanatanterahana izany matitoko fahenina andiny voalohany nijery ny tranoko mbola eo andalam-panitarana aho eo afovoan'ny trano 3 hafa no misy azy ary riana 3 ihany misy efitrefitra kely maromaro ilay trano amin'ireo riana 2 voalohany nanontany ireo anjely aho fa maninona no kely ny efitra namaly ahy ireo anjely ireo efitra ireo dia ho an'ireo zanako vavy sy ireo zanako lahy ka ny zanako ane efatra fotsiny nanazava indray ireo anjely tsy ho an'ny zanakao nateraka ao ireo fa ho an'ireo izay olona nitorianao filazantsara ka voavonjy tiako izany dia nanontany indray aho hoe ary aiza ny efitranoko namaly ahy ireo anjely fa any amin'ny tafo izany hoe any ambony indrindra izany somary nanahirana kely ny eritreritra azy fa tsy mbola vita izany ny efitranoko tamin'ny feo tesitra no tenenako hoe tena kely izany fa maninona dia nanansarotra ny famitana azy namaly ahy ireo anjely ka ianao aza tsy mbola maty tsy mbola afaka ny amita ny tranonao izahay na ny efitranonao satria tsy fantatray na efa voavory daholo ireo fitaovana azonao rehefa niditra ny efitranoko izay dia nahatsikaritra sertifika 2 niampina teo amin'ny rindrinao dia nandeha novakiako izay tao ny voalohany voasoratra tao tamin'izao vao 27 taona dia nipetraka tany amin'ny akany fitezana zazakamboty aho krismasy tamin'izay raha izao teny an-dalana iverina ody ilay avy nanao asa fanompona maraina iny no nahita lehilahy lehibe iray nangofotry ny atsika teo amoron-dalana nesoroko ny akanjoko dia nomeko azy izay fietrika izay no nahazahoako valim-pitia tany an-danitra ny sertifika faharoa dia mitovy amin'ilay teo fa noho izao ny vidy mofo kely tamin'ny vola kely mba nananako ho an'ilay lehilahy antitra tsy ny vidiny na ny valeurany no midika inona fa ilay fihetsika na ampiseho fitiavana niala teo amin'ny toerana io izahay nivoaka n'ilay trano nandritry ny dia nanontany ahy ilay anjely anankiray malahelo angaha ianao niteniko aminao hoe ahoana no azahoana trano voavoatra tsara hoy Andriamanitra raha vao tafaferina any ambony tany ianao dia teneno amin'ny olona rehetra izay rehetra tsapanao sy hitany masonao taty momba ny paradisa sy ny elo arak'izay fahatsapanao azy faharoa manarak'izay tian'Andriamanitra ianao anorina akany ho an'ireo pastera vehivavy efa lehibe sy ho an'ireo evangelista tsy manana toerana hipetrahana sy hivelomana raha vitanao atsaka ny saindavana sy ataonao ampitiavana sy ampifonao rehetra izany afatra izany dia ho hitanao fa azo trano tsara tare ianao tahaka an'izao indray zany ny fizona vavolombelona ny tany amin'ny elo izay hitan'itya mpanompon'Andriamanitra ity
mbola niaraka tamiko tany amin'ny elo ireo anjely hoy izy ireo tamiko ankehitriny hitsidika ny elo ianao tena tsy azonareo an-tsaina ny alehibiazan'ny elo ny kikiaka be ao nanao hoe tena lehibe tena angeza be io toerana io dia ahitana ireo fanahy voaosina sy ny voahelika mandrakizay lehibe arivo mihoatra ny habe ny tany ny habe ny elo ny antsasaky ny elo dia mitaramena ary ny antsasany dia manopy mainty mikitroka na antany aho hoe fa maninona io faritra io no mena namaly ahy ireo anjely tsy fantatrao anga io no solofara mirehitrafo ilay atsasany indray no atao hoe ténèbre rehefa nanota ny olona ka tonga amin'ity toerana tia dia fijaliana mandrakizay maro dia maro ny fiangonana ary maro ihany koa ny mpamonjy fotoam-bavaka kanefa be dia be amin'izy ireo no tsy tena kristianina fa saritsarina maro amin'ny kristianina no mino fa misy ny lanitra sy ny elo kanefa maro amin'ny fiainan'ny kristianina no mikorontana satria tsy mino izy ireo fa misy ny lanitra sy ny elo raha misy fanahy iray miditra any an-danitra dia ny arivo kosa any amin'ny elo ny sandany lanitra amin'ny elo dia iray amin'ny arivo Matio 7:7. Izao dia pasteur presbytérien ary conférencier tena fantadaza anisany nazo diplôme tamin'ny fianarana ambony teolojia tany Korea aho izao dia anisany tsy nino ny fisian'ny elo sy ny lanitra mihitsy fa ankehitriny izao no anisany manoratra momba an'izany mba hampafantatra izany amin'ny hafa na dia mino aza ianareo ka milaza ny tenanareo fa kristianina kanefa miaina ny fiainanareo arak'izay itiavany devoly azy na koa manao izay tianareo ihany dia hiafara any amin'ny elo ianareo ny toerana hitako voalohany tany amin'ny elo dia ny toerana misy ny solofara mirehitrafo tsy azonareo an-tsaina mihitsy hoe ahoana ny hafanana any amin'ny elo ary tsy misy olona afaka ny hazaka izany hafanana faratampony izany ny olona any amin'ny elo dia manakolazaina voalohany amin'izany dia tena mahafana ary manam-paniriana ny ho faty ry zareo lioka 2:7 ny faharoa mangetaheta mafy ry zareo ary manam-paniriana ny ho faty ihany koa ny fahatelo mandre fitarainana maro mangataka rano Zakaria 9:1 mandrakizay maro ny olona miteny fa afaka manao izay tiany atao ao amin'ny Jesosy diso hevitra ary dia manao izay tiany atao tokoa ry zareo nanontany ireo anjely aho ireo olona efa lasa ty inona no hota nataony namaly ary zareo ny vondrona voalohany dia ireo tsy mpino ireo olona tsy nitory filazantsara tamin'ny fianakaviany dia tsy maintsy mibebaka ny vondrona faharoa indray ireo anjely dia ireo olona nino an Jesosy fa tsy nibebaka ny amin'ny fahotany tsy maintsy mibebaka noho ny fahotany izay vitantsika isika ary mifona sy mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra tsy tokony manota isika ny fitenenana tsara tsy fibebahana amin'ny fo marina sy mahitsy no tsy maintsy hibebahantsika manaona kosa ireo kristianina any amin'ny elo nahita pastera marobe sy loolona ardekona tany amin'ny elo aho nanontany ireo anjely aho hoe fantatro izy ireo fa tena nanompo ny tompo tamin'ny fony tany ambony tany maty voaingana izy ireo izay nieritreritra daholo manao hoe any an-danitra miaraka amin'Andriamanitra saingy amin'izao to hitako aty amin'ny elo daholo sady mitaraina hoe tena mafana may fa maninona izy ireo no lasa ty tena marobe ireo pasteur dekona loolona ary tena betsaka ireo mpinolaika hoy ireo anjely namaly aho pasteur parka yongizio olona anankiray ohatrany hoe manana an Jesosy ety ivelany fa saingy Andriamanitra mandinika ny fo ny akamaroan'ny olona dia tsy mihevitra ny alahady na ny asabotsy andro tokana ivavahana sy anamasina tena ho masina ka miasa na mitady vola amin'ny andro tokony ivavahana
Jeremia 7:20 andiny 7:20. Marobe ihany koa ny loolona sy ny dekona no mitsikera ny toroteny ataon'ny pastera. Salamo 5:1 andiny 5. Nomery 12:20 andiny 9 ka hatramin'ny 9. Maro amin'izy ireo ihany koa no tsy manatanteraka ara-dalàna ny fahafolo-karena. Malakia 7 andiny 9. Ao ihany koa no tsy mivavaka, tsy mitory filazantsara amin'ny olona ihany koa. Ezekela 7:30 andiny 1. Betsaka amin'ireo olona sy dekona no manala baraka sy mila ady amin'ny pasterany ary manohitra izay lazainy. Maro ihany koa no miditra amin'ny asany sasany sy ny raharany sasany, miditra amin'ny tsy tokony hidirany. Nomery 12:20. Na dia efa eo andalam-pahafatesana azy ireo dia mbola nihevitra ihany fa ny asa tsara ka natonga azy ireo tsy nibebaka amin'ny fahotana izay vitany. Satria nahoana? Izay no nahatonga azy ireo natsipy aty anaty afo ny fahaverezana. Nahita mpanjaka sy ny zanany aho nampahory kristianina tany Korea. Tamin'izany fotoana izany napetraky ny devoly tao amin'ny toerana iray faran'izay tena mahamay indrindra izy mianaka ireo. Nahita ny Hitler, Staline, Mao Tse-tung ary pasteur malaza indrindra tany Korea Atsimo. Pasteur Kang no anarana ary koa olo malaza japonais. Dia mbola misy betsaka kohatran'ireo marihana manokana eto fa Hitler dia namony jiosy maro tamin'ny fotoan'androny ary izy telo ireo dia samy nanjakazaka dictateur, mpanao didijadona teo amin'ny fitondrana. Tonga tamin'ny toerana iray maloka tena maizina, tsy fankahitana na ny lalana aza. Ny antsoantso an'ireo anjely aho, ry anjely, tena maizina, ahoana ny ataoko zavatra amin'izao? Nokapoin'ireo anjely ny soroko dia hoy izy, andraso kely. Kelikely teo dia nanomboka nahita olona maromaro ny boridanao ary izy rehetra feno biby mandrakotra ny tenany rehetra. Tsy misy hita mihitsy, eny fa na ny akibeny aza fa tena mandrakotra ny tenany manontolo. Miezaka izy ireo manaisitra ireo biby ireo ary midy vazana mihitsy fa tsy afaka. Nantany aho hoe fa inona no nataon'ireo olona ireo teny ambony tany no dia tonga aty amin'ity toerana ity? Olona betsikera sy mpanao teny maharary ary tsy mifidy izay tenenina na ny andany na ny ankilany. Matio 5:12. Nahita ihany koa aho devoly manadrobaka sy manindrona tamin'ny vato maranitra teo amin'ny kibony. Tena tsy zakako ny mahen'ny fikikiakandry zareo. Nanontany ireo anjely aho fa inona no nataon'ireo olona ireo tamin'izy mbola tany ambony tany? Hoy ilay anjely, ireo olona ireo dia nanana asa, nanana trano, nanana ankonana, fa tsy mba nanome ninona n'Andriamanitra, tsy mba nanampy ny mahantra na ny tany am-piangonana na ny teny amin'ny manodidina azy. Izy ireo dia tena nakikitra sy tsy mafoy ary tsy ny saina afa-tsy ny ankonany irery ihany. Izy ireo dia tena nitafy tsara, ninana izay tiany ary nanana fiainana tsy oroninninina. Izay no mahatonga ny vavon'izy ireo trobaran'ny devoly satria ny kibon'izy ireo dia feno tsy fahafoizana. Ohabolana 7:20 andininy 7:20. Tena sehatra mampiorokotra ny nahita ny zavatra rehetra naseo teo imasoko. Taorinany nahitako ireny zavatra rehetra voatanisa teo ireny ka voavantany voatafaverina tetỳ ambony tany aho. Ny zavatra nataoko voalohany indrindra dia nomeko an'ny malahelo avokoa ny volako, ny fananako, nomeko an'ny hafa. Ny famonjena dia tsy voavidy vola amin'ny-karena fa azo avy amin'ny finoana. Ny elo dia toeram-pijaliana mahatsiravina, tsy zakan'olombelona sady toeram-pijaliana mandrakizay. Nahita ihany koa olona notsofaina tamin'ny tsofa maranitra be ny lohany. Dia nanontany ireo anjely indray aho fa inona no nataon'ireto olona ireto no dia hiara ny fampijaliana mahatsiravina tahaka izao izy ireo? Hoy ilay anjely namaly, ny atotoa dia nataon'Andriamanitra hieritreretana zavatra tsara sy ilaina, fa kosa
ireo olona ireo dia nieritreritra zava-dratsy sy vetaveta. Matio 5:7-20. Manarak'izay nahita ihany koa aho olona tsatoana antsy sy tapitapahana ny tena ny ray manontolo, tena mahatsiravina sy mampiorokotra ny mahita an'izany. Fa maninona ary ireo? Fa dia inona loatra no nataon'ireo olona ireo no dia hiara-ny fampahoriana tahaka izao? Dia hoy ireo anjely, ireo dia dekona sy loha olona, tsy mba manao ny asany tao amin'ny fiangonana nisy azy, sady tsy tia miasa na manompo. Ny any zavatra tiany dia ny mandray mpino. Zakaria 1:17. Isaia 9:5. Nahita dekona sy loha olona ary mpino hafa ihany koa aho ampahorian'ny devoly. Asiany lavaka ny lelan'izy ireo dia ampifamatorany amin'ny kofe, dia asainy mandehandery zareo miaraka amin'ilay kofe. Mbola nanontany any aho dia hoy ireo anjely, nanao eloka karazany 4 izy ireo. Voalohany mitsikera pastera, miteny zavatra tsy marina momba ny pastera, manao tsinitsinina pastera sy manala baraka ary manaratsy ny pasterany. Jakoba 3:7. Matio 2:12-7. Miangavy an'izay olona manao zavatra mitovitovy amin'ireo aho mibeba. Zay ny afatra ty mpanompon'Andriamanitra tia, ary mbola mitoy ihany ny fizona vavolombelona. Hoy ihany ireo anjely, manompa miteny ratsy ny fiangonana izy ireo amin'ny fomba fitenenana ratsy, sady mila ady amin'ny mpino hafa koa, tsy mifidy fanady ireo, tsy maninona azy aza dia ataony daholo, sady voakasika izany avokoa, tsy mandeha any am-piangonana intsony, ary ataony avokoa izay fomba rehetra anakanana ny mpino, tsy handray andraikitra amin'ny asan'Andriamanitra ao am-piangonana. Ireo olona masika sy lozabe ireo dia mitarika ny olona ikomy. Farany ao ihany koa ireo lehilahy misotro toka avy eo mampijaly ny ankohonana. Ireo zany le fatorany devoly ny lelany ampifamatorany dia alefany mandendeha. Nahita devoly nanindrona lehilahy sy vehivavy amin'ny vavoniny amin'ny fantsika lehibe sady maranitra aho. Fa inona indray no nataon'ireo iaho? Namaly ilay anjely. Ireo dia lehilahy sy vehivavy miara-mipetraka kanefa tsy mpivady. Bevoka ilay vehivavy dia nanala zaza ary zareo, fa tsy mbola nibebaka tamin'izany elon'izany ihany izy ireo. Nahita vondron'olona indray no tetitetehan'ny devoly ny lelany, ohatran'ireny nitetika hena na legioma ireny. Nanontany ireo anjely indray aho, fa maninona ireo olona ireo no ampijaliana tahaka izao? Namaly ilay anjely. Izy ireo dia zanaka lahy sy zanaka vavy, zaobavy, zaoda, miteny tsy mendrika, tsy manaja ireo ray aman-dreny, miteny marary sy manindrona ary mamingavinga ray aman-dreny, mampiasa fiteny tsy montina, tsy feny fanajana. Izany natonga azy aty ary mahatonga ny lelany ho tetitetehana toy izao. Ry rahalahy, ranabavy, samy ho fady daholo isika indray andro any, fa isika tsy mahalala hoe raha oviana. Miangavy ianao mivonona ary vonona ny ho any an-danitra, izay andehanantsika tsy maninona fa miangavy ianao mifamela heloka matetika raha ilaina. Mibeba ianao, mibeba ary ataovy imbetsaka ao anatin'ny ray andro raha vitanao. Ry rahalahy sy anabavy malalako, zavatra maro no efa hitako sy nylalovako ary ny ainako. Pasteur presbyteriana aho, ary tena tsy nalala zavatra ohatr'izany, fa amin'izao fotoana izao dia tena mampafantatra anao ny zavatra hitako aho, ary manamarina ny zavatra hitako. Miangavy ianao mahaiza miaina amin'ny fiainam-pamasina. Miangavy ianao raha mbola azo andosirana izao zava-doza izao, meteza ho vonjena, aza miaina ho amin'ny nofo, fa meteza hiaina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ao amin'ny fanahy. Miangavy ianao mba hivavaka ho an'ireo izay tsy mbola mahafantatra an' Jesosy sy ny filazantsara, mitoria ny vaovao mafaly mba ahazo vokatra.
miangavy ianao aho mivavah amin'ny marainalina dia tazony ny famasinanao amin'ny andro ivavahana feny atokany ho an'Andriamanitra mba ho alady na sabotsy masina. Miangavy ianao aho omeo ny fahafolokarena ho an'Andriamanitra tena marina manangona arena ny an-danitra fa tsy eto an-tany. Mivavaka ho anao aho ary mitsodrano anao izay rehetra mamaky ity fijona vavolombelona ity amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy amin'ny pasteur Barka Yongju.